Mamerina ny araba izay efa natolotra tao anatin'ny fampalalam-baovao ny logité teo ary faly tafiaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana ny fandaharana zoiteny izay fanarakintsika rehefa alin'ny alakamisy tahaka izao mankasitraka antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana tsy tapaka be dia be no mifanena eny an-dalana eny hoe mahafinaritra ny fandaharana izahantsika hatrany ny tondra an'izay fandaharana izay ho isan'ny fandaharana manana maizy azy amin'ny fahitalavitra rehetra eto Madagasikara izay efa natombokintsika moa zany ary tohizana izay rehetra izay na ny votoatin'ny resahana eto amin'ity fandaharana ity izahantsika ny mampiakatra izany mba hitondra ny firenena ao anatin'ny tena fanovana sy ny fanavaozana marina eto amin'ity firenena ity. Eny ary iresaka zavatra ngezangeza isika amin'ity androany ity resaka ny ataontsika hoe ny olan'ny tanan-dehibe sy ny mety ho vahaolana ihany koa atolotry ny tompona andraikitra maro samihafa ao anatin'izay rehetra izay ny tanànan'Antananarivo raha mahita fa efa mitombo ny mponina ary miatery ihany koa izany tanàna n'Antananarivo izany betsaka ny olana rasintsika amin'izao fahavaratra izao betsaka ny rano tsy ny rano aroa inona ny olana eny anivo fiarahamonina eny nanamboatra kanala nanao trano teo ambony kanala ny mpiaramonina lasa misy ny disadisa mpiaramonina kanefa ny tena fototra ao anatin'izany dia ny fanarahana ny lalàna ao anatin'izay indrindra no andraisantsika vahiny mirahalahy tale anankiroa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tsy izy izany fa hary zona antenaina fantatry ny rehetra moa hoe zona antenaina izy dia talehan'ny fandrindrana ny tanan-dehibe miaraba tompoko. Miaraba miaraba ny namana miaraba mitafatafa ary miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Ny tale faharoa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra raisitsika eto amin'ny fandaharana amin'ity alina ity Andriamatoa Rivo Sans Faly izy indray dia talehan'ny fanajariana ny tanan-dehibe. Faly miarabanao namana Rinanja, faly miarabanao ihany koa i Talezo, faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana ny tokantrano tsirairay avy. Eny ary hidirantsika raha ny resadresaka amin'ity alina ity izy mirahalahy mino fa mahaliana ny olona ity resaka ity satria tena fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia misy ny efa natsidiko teo hoe ny fioaram-pefy tsy fanarahan-dalàna maro samihafa eo anivon'izay fanorenana trano voalohany indrindra eo ihany koa ny fikitihana ataontsika hoe toerana publika na mety hoe ny poto lasa ataon'ny sasany rindrina anankiray ery amin'ny tranony ery ny poto anankiroa lasa fivarotana tampoka eo ampovoany sy sisa zava-misy ao anatin'izay rehetra izay dia tsy fahalalana ny tena tokony atao marina. Izay ngamba aloha no fantaniana apetrako voalohany amin'ny talehany fandrindrana ny tanan-dehibe rehefa nao zavatra eto amin'ny ivon'ny tanànan'Antananarivo inona ny tokony atao. Misaotra Rinanja, tena fanontaniana tena mafoaka zavatra maro izay fanontaniana izay. Mazana zany ny olana hitantsika izay mitranga eto amin'ny tanànan'Antananarivo dia ny tsy fanatonana ny tompona andraikitry ny tanàna. Izay zany ilay olana. Inona zany no tokony atao voalohany rehefa misy faniriana tiatsika atao eo anivon'ny tokantranontsika nanofinofy tiany ho tanterahana ka makasika ny tanàna izany hoe mikitika ny foto-javatra sy eto anatin'ny tanànan'Antananarivo ao anatin'ny boriboritany enio dia ny voalohany ataonao dia misy profity farafahakeliny azonao matonona na zany ny toerana misy anao tokony misy roa farafahakeliny boriboritany enina ampiana ny lapan'ny tanàna izay le fitambaran'le profito. Raha ohatra anao zany amin'ny boriboritany faharoa mety misy anao dia misy an'le boriboritany birao anankiray dia ny lapan'ny tanàna birao faharoa anao. Zay zany le fitambaran'le birao. Ohatra ianao tianao zavatra anankiray mety hikitika amoron-dalana, mety hikitika tanàna, mety hikitika lakan-drano, mety makasikasika foto-javatra fiangonana dia tsy maintsy ianao manatona ny tompona andraikitry ny tanàna hoe azonay atao ve fa zay mba manana faniriana ohatran'izao. Dia mamaly ny tompona andraikitra hoe raha tsy eo aminazy le izy andany ianao manatona ny direction ity fa any miandraikitra an'io. Raha eo amin'le direction tena responsable moa le tompona andraikitra ianao dia atoranao ny dinganarahana hoe zao ny zavatra ataonao. Fa misy toerana tsy azo mihitsy anaovana zavatra, misy toerana kosa azo anaovana zavatra. Tsy sanatria mila kisa akory ny commune raha miteny hoe tsy azo atao eto na azo atao ery
fa misy fandrindrana zay tanàna rindra zay zany a tena sarotra ny mandrindra ny tanàna atsika satria betsaka le mponina betsaka ny filana nefa le toerana kely tsy maintsy mila fandrindrana zay a ary tsy maintsy manara-tanàna rehetrarehetra zay le ilaina le fandrindrana ny tanàna mipetrapetraka mba hisorohana ny mety loza maro samihafa dia nidikany zany a toro-hevitra amintsika rehetra dia manatona ny tanàna atoranareo hoe zao ny dingana ranana raha te hanao n'ity zavatra anankiray ty ianao amin'ny ankapobeny ny zava-misy aloha betsaka ny tsy mahafantatra eo ihany koa ny hoe tahotra amin'le hoe hiditra birao sy ny sisa aiza no atonina misy mieritreritra hoe rehefa miditra birao zany dia angalana vola be mihitsy zay vo afaka anao zavatra ny tiako anontaniana hoe fotodrafitrasa tahaka ny ahoana ny tsy maintsy anatonana tompona ndraiky mpanjakany anivon'ny komina raha ohatra ve hoe anao tsena kely ivarotana mofo gasy sy ramanonaka izy dia efa tafiditra ao anatin'izay a tokony mananton'izay zay zao mety famiko ao amin'ny fitaliavana misy anazy zany zao mikasika an'izay reny hoe kiosky reny hitatsika reny tranotrankely maro samihafa reny maro amin'izy reny a no tsy ara-dalàna satria maninona tsy nangataka alalana teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra fa tonga dia manangana anazy fahatany ihany dia ny komina tsy maintsy mandray fipetra rehefa mpanatsony ianao dia ampahafantarana anao ny lalàna dia amena leo notification d'enlèvement anao a hoe ampafampafantarana fa nisorona ny zavatra nataonao io satria tsy ara-dalàna io satria mety eo ambony lakan-drano mety mipetraka amin'ny arean'ny bus mety hiteraka olana maro samihafa ateraka iny fametranana iny tsy hoe mivarotra raha manonaka ianao na mety hivarom-poanjo na hivarotra an'izao fa rehefa makasika lalam-bahoaka na voie publique io zany a dia tsy maintsy mangataka alalana dia ao aminay a misy dingana rahana ohatra tonga aminay zay taratasy fangatanao zay a dia misy droit aloha ao mazava tsara misy quittance raisinao hoe zao ny aloha amin'ity dia lasa misy paekipa manao descente eny amin'le toerana hoe mijery midiny fotony inona le zavatra angatanao mifanaraka amin'le fangatahanao ve ny taratasy alefanao aty aminay rehefa hita zay dia lasa arana ny dingana miditra amin'ny dingana manaraka hoe ity a azo atao a fa tsy maintsy alefa mandray commission ny commission io indray a no manapaka hoe ito azo omena autorisation ity a tsy mahazo omena autorisation no reto antony reto ary io rehefa miverina any amin'le olona dia misy antony le tsy azo anaovana an'io a sy ho azy mahazo dia mazava fa azo atao io no reto antony reto ny zava-misy ao anatin'izay a le ataontsika hoe baranahany tsy fantatra hoe tamin'ny taona firy ny tena nanomboka nisy ny baranahany aloha raha teto amin'ny tanàna n'Antananarivo a fa hita le izy amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe ny fanetana nataony eo anivon'ny komina ve ny tsy ampy ny fiakarana plateau ohatr'izao ve ny tsy ampy sa inona ny eo ambadiky lisy fa ny fanontaniana tiako apetraka ao anatin'izay dia hoe ny vahoaka n'Antananarivo zany a rehefa mieritreritra hoe komina dia hoe miaraka amin'ny camion dia mandroaka mpivarotra tsena dia sy ny sisa dia lasa ohatran'izay image izay na zay sary zay no lasa miletika any anatin'ilay sain'le olom-pirenena dia lasa ohatrany hoe tonga dia misakana be hoe dia anao trano dia zara angatso any amin'ny komina ko ny komina raha mampirevy iny ity maka an'ireny le maka eny amin'ny tsena sy ny sisa reny fotsiny ny ataony sy ny sisa ahoana no ametrahantsika n'izay fanarahan-dalàna zay satria fanovantsika izao mba hisy ny fifampitokisana eo amin'ilay mpitondra sy ilay entina amin'izao fotoana izao inona ny mazava-dehibe le fanarahan-dalàna eto ianareo mirahalahy samy andresy lahatra mivoaka malagasy ao anatin'izay ny commune urbaine Antananarivo a tsy natao biby fampitahorana marina tokoa miteneninao fa misy n'ireo mpivarotra amoron-dalana voaroaka ny entany a nentina tany anatin'ny camion ary lasa forera ry zareo reny a efa tafiditra anatin'le fandaminana ny tanàna fa rehefa tsy azo hivarotana le toerana dia tsy azo hivarotana fa misy foana ihany koa ireo olona mbola mikipy sy manao zay tiany a eo amin'le trottoir na eny amin'ny arabe misy le fivarotana ao ataony ny commune Antananarivo a dia misokatra amin'ny varavarana izy tsy miala mizafy a amin'ny rehetra rehefa misy nofinofinao hoentinao ka teanao fananganana ianao eto amin'ny tanàna dia manantona ny commune urbaine Antananarivo amenanao ny antota taratasy rehetra ilaina hoe mba farafaharatsiny ianao manana ny juridika zay misoratra amin'ny anaranao fa tsy hoe misoratra amin'ny état malagasy mba manana an'le plan officiel ianao hoe ity plan an'le taniko zany a anaovako an'le fanorenana misy ihany koa ireo dingana rahana hoe manao araka le tenentsika hoe alignement io alignement io le fandrefesana hoe firy-metatra miala ny ampivoan'ny arabe no tokony hisy ny tranonao ary iombako manana amin'le namako talia namako hoe tsy azo atao ny manangana fotodrafitrasa eo ambony lakan-drano i raha mahita fiakaran'ny rano a rehefa tsentsiny io zavatra io satria misy fotodrafitrasa
mitsangana zay tsy ara-dalàna eo amin'io le toerana io a mitarika n'io ranobe zay hitantsika mameraka ny tanàn'Antananarivo io. Tsy voandroany zany fa miainantsika efa 20 taona maheritsika mbola miaina amin'izany ary amin'izao fotoana izao mibabo mivokatra le tamin'izany fotoana zany a ny tanàn'Antananarivo amin'izao fotoana izao tokoa. Ina mazava-dehibe zay fanajana ny fananana iombonana sy ny fanajana lalàna zay tale. Araka le teny tale namako teo a mazava-be zany fototra amin'ny lalàna ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ny tanàn'Antananarivo dia tafiditra amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana na dia eo ary ny mavondrom-boaka party tsy ny zara-pahefana azy. Inona moa ny antony io? Rehefa misy zavatra atao ny olona anankiray dia tsy maintsy mifototra amin'ny fanaran-dalàna aloha. Iny a dia zo iny zo arovana zay ny atao hoe manara-dalàna. Rehefa manara-dalàna ianao zany dia ao aminao le zo arovana. Ny tsy mpanara-dalàna indray a dia nentin'ny zava-henatra antsika eto amin'ny firenena foana dia mieritreritra manana le hoe ty zany a mila itsika le hoe immunité de liberté. Ohatrany hoe manana zo malalaka foana amin'ny fietretany azy. Zay zavatra zay nefa tamin'ny tontolon'ny barana zay tamin'ny andro mbola ny tontolon'ny fotoanan'ny abadona zany hoe samy manao zay sepatana zany kanakana milomano io dia samy manao zay sepatana fa le immunité de liberté io zany etretin'ny olona tsy mpanara-dalàna hoe zay rehefa manao zavatra eto ka rehefa misy tady teny ny fanjakana dia mitondra banderole zay na manao an'izao zay lasa manana zay culture zay tsika malagasy nefa ny any tena fototro ny kolotsaitsika dia tsy zay ao tsara fa manaraka ny fitsipika zay ny tena kolotsaina malagasy. Toteny ny mpitatana toteny ny ray aman-dreny fa eo atenatenany eo zany hoe ianareo commune ve tsy mampafantatra tsy manetana tsy mialohan'ireny kametatsika mibataitany reny efa misy dingana maro ao ambadiky reny fa saingy-tsita izy amin'nyanao manjery fa efa misy fampatarana hoe titya toerana tsy azo ivarotana ity toerana ity tsy azo anaovana an'izao efa fantatry le olona reo zany fa le olona minimitsipy araka ny tenin'ny talenamako teo dia tonga dia avy hatrany dia azy mitsangety dia aleo eto fahataonay zay zany anankiray. Ny faharoa misy inona ny tombony ana faharoa amin'le hoe manara-dalàna raha ho avy ny fotoana tadio fesaky ny manao foto-javatra sara ny olona anankiray dia investissement zay famoaham-bola io famoahana ny volanao io dia tokony misy antoka dia ny fanarahanao lalàna ny antoka voalohany anatin'izay ka rehefa tonga ny fotoana ka tratran'le sorona amin'le toerana ianao nefa ianao tsy manara-dalàna dia tsy mananjo ianao azo arovana zay zavatra zay zany matetika din'ny olona dia hoe aletana eny amin'ny tribonaly io entana amin'izao eny ekeny zany trano biombonana tokoa ny tribonaly zay moa fitsarana azy tsy misy hoe andrakoto no andrabe fa impersonnel io satria fitsarana afaka mako daholo ny olona fa mivokatry ny fitsaranao ka rehefa jerevana lalàna dia tsy maintsy zay ara-dalàna no omenana ny fitsarana lalàna satria araky ny lalàna zay. Inona zany ny zavatra tokony atao dia miverina le teo alohantsika hoe aleo foana manantona ny commune na ny tompona andraikitra mba hialana sisoroana ny fifandonana voalohany indritra satria fifandonana dia tsika aloha voalohany samy malagasy faharoa manarak'izay dia lalàna no omentsika asany sy omentsika tombony amin'ny fanatanterahana zavatra anankiray fa raha nanganangana daholo ny zavatra ny isan-karazany eto dia tsy gahakytsika fa tonga amin'izay foteny hoe manjora mitsinantsika dia mifara any amin'ny fahafatesany io na ny commune ho faty na le olona mpisitsaka an'le asan'ny commune ho faty zay ve ny afinaritra tsy mahafinaritra zany noho izany aloha ny fanatana fapiresaka dia manaraka ny lalàna. Ao anatin'izay tsy fantatra aloha fa raha mijery atao hoe tanàn-dehibe sika raha tsy alalavitra jery any Maurice fotsiny ohatra na La Réunion na maromaro ny tanàna atao hoe any ivelany rehefa miditra ao anatin'izay fanarahan-dalàna zay tena milamina ny tanànan'ny olona ary tena madio ny tanànan'ny olona zany hoe misy tombony lehibe izay fanarahan-dalàna zay aloha raha ho any ivelany zany fa zao hoe raha ohatra hoe antany ny italian'ny fanajariana hoe ampio ihany le fandresen-dahatra n'le malagasy satria fiovana toe-tsaina le tena tadiavintsika amin'izao fotoana izao raha le toe-tsaina mihitsy ny tsy miova ary tsy manaiky andeha amin'izay lalana zay tsy ho tafavoaka mihitsy lay fanetanana zay atao zany ao anatin'izay ka asa raha mbola afaka manampy ianao fanampanazavana mazava-dehibe zany an'izay resaka hoe fanarahan-dalàna zay nga tena sarotra be le dingana rano ao anatin'izany nga dia tena vola be moa ty aloha ty no ve le vola miditra any amin'ny commune nga tsy miverina amin'ny vahoaka ihany tsy haiko hoe ohatrotry ny ahoana le tena fandeha marina tokoa fa misy foana ny tamberina andraikitra ary tsika eto dia ohatrany hoe lasa manofinofy ny Maurice La Réunion araka le teneninao satria zareo dia manana le drafim-panajariana
tsika koa manana an'izany fa saingitsika minitsy manaiky minitsy manaraka ry zareo manaraka rehefa manaraka an'lizy ry zareo a milamina sy mirindra ny azy ny fiarahamonina ny atsika mikorotana ary rehefa mikorotana lizy a dia misy olona mahazo aina ao anatin'le korotana amin'izao fotoana izao tsika miteny ohatrany hoe le manara-dalàna indray ny diso no le tsy manara-dalàna satria le tsy manara-dalàna maniry ohatry ny anana rehefa tenenina izy a mbola milaza fa zake mahafantatra ny rakotsy rabe aty amin'ny komina tsy mandaitra zany tsy mandaitra zany hoe mahafantatra ny rakotsy rabe mitovy daholy ny fikarakarana ny atota taratasy atao nivon komuna tsy lafo ny sarany a fikarakarana na le antsoina hoe droit de voirie ny droit de voirie a dia tsy mihoatra ny 3 ariary ary isaky metatra troratro alay fisarany eritreritra zany hoe raha anamboatra trano zany ianao 10 metatra ny alavany 10 metatra ny tsakany zay fotoan'izay zany 100 metatra toratro dia saran'izay zany a 3 hetsy tapitrisa 3 hetsy ariary zany hoe tsy lafo zany raha ohatra ianao ka tsy anara-dalàna da amin'izay fotoan'izay ianao hiarany sazy sahirana mbola mety andany vola betsaka mihoatra mbola betsaka lavitra no zany ny vola holaninao ary tsy vitan'izany mety afaratra amin'ny fandrodanana ny foto-drafitrasa zay ataonao io hitantsika amin'izany ny teny amin'ny 119 menimenina ny olona teny aza atao an'izao zay fa rehefa manapa-kevitra ny commune urbaine Antananarivo fa tsy maintsy hiditra amin'ny fandrodanana satria tsy voaja intsony ny fepetra rehetrarehetra zay nomena tany aloha araka le teneny namako teo tsy hoe rehefa tonga teo ny camion dia tonga dia bataina efa nisy asa natao miloha nisy fitsirihana natao nisy fampitandremana natao efa nisy arrêté interruptif natao zany hoe didy milaza fa ajanony ny fanorenana nataonareo miverena amin'ny ara-dalàna tsy misy miraharaha izy tsy misy mivakiloha rehefa tonga le dingana rehefa aveo ho tonga amin'ny fandrodanana le commune amin'izay fotoan'izay le commune ny diso ary lasa hitondra pancarte sy banderole tsika hoe tsy mety aminay ny ataon'ny commune tsy mitsijo madinika fa maninona n'izao fa maninona n'izao eo amin'izay zany le izy resaka toetsaina mila miova toetsaina tsika raha te androso na izy io na iza na kely na lehibe amin'izay fotoan'izay mirindra sy milamina ny tanan-dehibe tsisy tomika tsy ahita nireny rano be reny tsontsika rano miangona eto anivon'ny tanàna rehefa sendran-drotsakora tsy hita hoe varavarankely ny anina ny takona ny trano ny anina reny ao anatin'le fanorenana tsy ara-dalàna manangana le anankiray eto dia nanangana koa le anankiray rehefa aveo varavarankely le anankiray tsy misokatra fa midona amin'le rindrin'ny anankiray zareo samy tsy ara-dalàna samy tsy ara-dalàna koa izy ary rehefa aveo re samy tsy ara-dalàna lasa mifampitory aty amin'ny commune rehefa aveo izy mifampitory eny anivo ny fitsarana fa ty koa tena olana anankiray asa hitanareo a rehefa misy olona zany ohatra tianao trano dia fokotany no atonony manatona fokotany izy a dia milaza le lehibe amin'ny fokotany na se fokotany na tsy haiko izay tsona azy moa amin'izao fotoana izao hoe zao hoe amboariny tranonareo hoe 100 000 ariary ny droit io na 150 000 ariary no menareo aty fokotany a dia zay no mame lalana anareo ampy ve zay satria lasa miditra amin'izay ny akamaroany ny ataontsika hoe ataoko hoe tena misy pourcentage ambony be zany a zay fotsiny nataole olo hoe manatona commune tato be raha enao se fokotany anao trano zay eny ary dia aloha avy ao zay zany le zava-misy ahoana ny etrehantsika n'izay zavatra izay a manahoana ny coordination anivon'ny fokotany sy ny CEA inona koa mahasamihafa n'le alalana omeny le fokotany sy le alalana omeny le commune tsy misy le alalana omen'ny fokotany tsy manana an'le ataontsika hoe fahefana amin'izany izy na hoe qualité pour agir zany hoe tsy hisy mihitsy zany eto Madagasikara fokotany anankiray ka hanome alalana permis de construire na autorisation ho hanorenana trano anankiray zany zany aminay commune zavatra tsy mety fisandohana ndraikitra zany ny asan'ny fokotany dia hoe manatony ianareo ny commune urbaine Antananarivo ao amin'ny rihana farany ambany a varavarana fa 570 zay ihany no miandraikitra ny fikarakarana sy fikirakirana ny taratasy fanorenana foto-drafitrasa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zay ihany ny akoatran'izay a tsy azo ekena reny vola alaina reny a tsy misy lalàna milaza an'ny fokotany fa angalana
raha tapitrisy no raha fenenina teo na dimy ala sy ohatra zay mety zay fa trangy efa hita ihany tsy misy lalàna milazan'izany mihitsy fa hoe manana zo hitaky an'izany volo zany a ny eo anivony fokotany. oui ia apiky kely zay le arak'le hoe coordination zany na le fandrindrana efa nampiantso a tamin'ny talohan'ny farantaona teo a ny fokotany a 2017 atao mandrafitra ny tanan'Antananarivo zany a efa nampanatsoana daholy de nampahafantarana zay hoe dingana hoe zany a tsy fahefan'ny fokotany misy foana zany atao hoe rehefa resaka autorisation zany na fanomezan-dalana na anao zavatra anankiray a de misy natao hoe autorité compétente na le hoe manam-pahefana voakasika zany hoe iza le manam-pahefana afaka manao an'ity mazana zany tsy fantatry le olona mila raraha de lasa ohatrany hoe diso lalana izy de lasa ararotany le anivon'ny fokotany ohatra fa ny fokotany zany teo fanampahafantarana ary raha eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra 192 fokotany zay mahitana am'izao fotoana zao manaraka ty fandarana ity satria za zany a teo foana nanatrika nio fiarahana ny fokotany a 2017 eo amin'ny tanàn'Antananarivo hoe rehefa misy zavatra tsapanareo filopokotany fa tsy seo fokotany zany a fa tsy andraikitrareo de alefa aty amin'ny commune le olona inona le antony analana le andraikitra zay mety hiaraka le teny talenamako teo hoe fisandohana andraikitra zay zany le usurpation de fonction et titre de alefa aty amin'ny commune le izy orientation zany ny tena tokony ataony hoe tsy ato manao nina reo fa any amin'ny commune zay zavatra zay zany efa napetraka dikany a raha am'izao tsika vaninandro iresahantsika sy ny daty am'izao fotoana zao zany a indrindra fa tamin'ny teny namroapolo sy roa arivo ity tsy tokony misy fokotany eto anatiny 192 nanao an'izay taratasy zay tany fa raha misy zany zay a de ohatrany hoe rano natondraka andamosingisa zany ny zavatra natao a fampiresaka tamin'ireo seo fokotany 2017 tao anatin'ny tanàn'Antananarivo zay zany anankiray zavatra adinontsika efa enontsika foana aloha hoe fanovana toe-tsaina isany manko zay raha natadiditsika efa elitsika manao tolona an'izay resaka fanovana toe-tsaina zay lizy ngamany tokony efa tsy hoe tokony fa efa hovaina hoe efa miaina n'le fiovana toe-tsaina tsika zao zay ny tokony ho izy satria raha isan'andro tsika hiady am'izany foana tokony mandeha par génération angam'izay raha hoe reto génération na olona 20 taona 10 taona 3 taona 4 taona de aleo zany ny olona 3 taona miakatra tokony voakasika le hoe fanovana toe-tsaina fa raha 3 taona midina mety hoe ny olona 3 ka hatramin'ny 3 taona mety mbola manadinidino zareo de tsy menatsiny izy fa ndreto 3 taona miakatra kosa efa tao tokony efa mena am'le fiovaniny toe-tsaina zay anankiray faharoa le hoe manonofosika am'ireo tanàn-dehibean'olona za miteny mbola minitsika tsy mirarahan'le fanovana hoentina zay ny tena marina satria arak'le tenitsika teo hoe talenamako tena hoe zay mahalala ny anina zay mahalala ny anina zany hoe lasa sakana zany a amina népotisme sy favoritisme zany hoe ny kinamanamana sy ny fahalalana andra fianakaviana na fahalalana olona zany a le fanovana tiana hoentina de lasa voasakana noho izay foana zany rehefa mpandrosoana de nidikany a taritsika ary tadidio tsara fa rehefa ampandrosotsika de tsy maintsy misy foana ny perte fa ny tanjona de tsy mifampitehana fa niny ny fanotombony raha ohatra zany sy le 100 iny a tokony 100 na 30 mety fampitehana fa 70 kosa de tokony mantombontsoimbonana tokony voaka makany am'le mety satria fanovana le dedavina tsy maintsy misy zavatra rava foana zany ao e rehefa miresaka fanovantsika de mila mitandrana zany am'izay hoe vonina ve tsika mandeha am'le tena fampandrosoana sa tiatsika foana mijanana trano isan'andro eto am'y reconstruction illicite be da be am'le tsy fanajanany hoe foto-javatra tsy azo atao am'ty toeranyity fa noho n'le falalalana olona sy ny de lasa sakan'izay ka commune tsy hoe vao zao manao fanentanana fa zany moa isorana ny bentanana ankehitriny ary lalala manatsoa zay miteny hoe aleo mihitsy miakatra anao manjery de ampahafantarana bebe kokoa le olona fa tsy hoe manentana tsony izay fa mampafantatra sisa satria efa misy zava-pavao be da be ao a fanentanana efa be da be ataona ihany tsy voatery eto amin'ny anao manjery fa izay mivantana no midina eo anivon'ny fokotany anatin'ny arrondissement mampafantatra ny olona hoe ty tsy mety mandana reny birao zay le teniny talety io zay hoe virena amin'ny fanarahana ny lalàna satria efa misy fampitandremana na avertissement mandeha ao a ataovy aloha ty tsy mety le olona fa toizany ihany le izy mandeha ny hoe atsahatra ty azy ty de mbola misy indray manao ny atsokosoko indray efa penal zany
efa fandikana zany a fehezan-dalàna famaizana manenjika an'izany satria efa misy elaza ny zavatra tranonao a mbola vahanao ihany na le foto-dravitrasa mety efa sele dia mbola sokafanao ihany efa tonga dia azo ijery ianao a fehezan-dalàna famaizana zany ohatrohatr'izay zany mila hoe ampahafantarina be koa satria rehefa nasazo ny commune dia hitatsika fa rehefa mba manentana izy dia hodintsika tsirara iny zay zany le ka misy zay tokoa saika nytaniko hoe misy dingana ve alohan'ny tena hoe atongavana amin'ny sazy na ny fandrodanana trano a inona daholo ny dingana rano ary misy koa ve raha hoe trano anankiray atao hoe fananatotona vola be teo le olona mety mbola azo atao ve miregulariser an'io a na natao hoe manamboatra an'le manodidina zany ao anatin'le plan d'urbanisme sisa zany hoe mety mbola azo atao ve zany ohatra ny hoe efa tafatsangany mihitsy le trano a ataontsika hoe valeur na tsy haiko 2 milliards ohatra le trano efa tafatsangana zay izy vao midre mijery an'ity fandarana hoe tena tokony mananony ity fa ahoana mariny ity dia ao anatin'izay ve a mbola azo atao ny manao régularisation na mampanara-dalàna zany le tranon'olona lefa mijoro io sa ohatrotry ny ahoana daholo ny asa ataonareo anatin'izay zany miditra mihitsy izy ao anatin'ny ara-dalàna azo atao tsara mihitsy a mitsangana aza ny tranony a izy io tsy hoe nitsangatsangana fotsiny teo fa araka le teneny tale namako hoe efa nisy dingana narahana tany aloha namena izy a ataontsika hoe avertissement fampitandremana namena koa izy le atao hoe convocation tonga avy ianareo ety amin'ny varavarana laharana 510 eto amin'ny commune urbaine Antananarivo fa misy zavatra ohatran'izao raha iantsonanareo momba n'io trano ataonareo io manantona tokoa le olona atao PV izy a ary rehefa avy eo amena anazy hoe tia PV anao dia atsaharo io verenanao amin'ny ara-dalàna reto avy ny atota taratasy ilaina ary efa anangana foto-dravitrasa ianao ekeny le olona le izy lasa izy mandeha mody any aminy raha pitso ihany izy dia mandoha ian'le foto-dravitrasa ohatrany hoe tsy nisy ny raharaha iny an'le resaka izay natao tamin'ny commune dia ny commune amin'izay fotoana izay mitohy foana koa ny fikarakarana ny antota taratasiny a eto anivon'ny commune zany hoe miditra amin'ny fanazazina izy satria ianao mbola miny tsy mirarahan'le fampitandremana izay nataon'ny commune amin'izay fotoana izay mivoaka le ataontsika hoe arrêté interruptif arrêté interruptif dia didy milaza amin'le olona nanangana an'le foto-dravitrasa hoe ajanonao io vantany vao mahazo an'ity ianao miditra ihany le olona milalindalina tsy raha itsika iny fa avelao eo dia miditra lalindalina ihany koa ny commune selena le trano nidikan'le selena dia hoe sady tsy azonao idirana le foto-dravitrasa izay ataonao a tsy azonao ivoahana ary raha ohatra ianao ka miditra ao ihany amin'le hoe bris de scellage moa filazana ianazy a amin'izay fotoana izay ianao pénalement responsable ka rehefa pénalement responsable ianao a dia miandranao fitsarana amin'izay fotoana izay tsy isy fahadisoan'ny commune ao fa ny commune efa nanaja ny antanatohatra rehetrarehetra iverenantsika ary le ara-dalàna raha ohatra ka le sarany ny tenenina teo zao hoe 300 000 ariary amin'izay fotoana izay lasa fois 2 an'iny a ny vola alohanao satria ianao miditra amin'le régularisation misy sanction zao ny anatin'le izy a dia misy amende raha ohatra ka mbola régularisable fa raha teo ambony lakan-drano kosa no nitsangana ny tranonao mialatsiny ny commune urbaine Antananarivo tsy afaka ny anakipy maso amin'izany fa tonga dia tsy maintsy hiditra foana ny commune amin'ny fandrodanana satria voatohitohina ny lalam-bahoaka sy ny fivarinan-drano ny ranom-bahoaka zany hoe ny tatatra sy ny kanalina rehetrarehetra iny dia miteraka rano be lasa ifametsiny rehefa avy eo hoe ny commune urbaine Antananarivo zany nitazapotsiny tsy tompoko tsy nitazapotsiny zay mijery zay fa misy olona ihany koa mafilo teo aloha dia miditra lalindalina kokoa manaraka an'iny ny fepetra no raisin'ny commune tale misy fantanina ihany ty hoe ampitsara ve ny olona manara-maso satria raha mijery sao tsika atao hoe raha miresaka fotsiny zao mpijery an'ity fandaharan'ity dia mety tena ny tranony aninazy tsy manara-dalàna ny tranony aninazy tsy nahazo autorisation ny tranony aninazy tena betsaka ny trano fipetrahana mataonany fa tsy nahazo an'izany tsy nandalo an'izany démarche rehetrarehetra teneninareo zany ao anatin'izay zavatra misy zay a izy rehefa mbola tsisy olana eo amin'ny fiarahamonina dia ohatry ny any dia tsy re dia any dia tsy hita zany hoe manahoana le fanaraha-maso ao anatin'izay zavatra resahana izay a dia ahoana koa ny fipetrana sao dia hoe zay trano amboarina foana no zay trano amboarina voalohany foana ny hitanareo hoe retsy no repérena ao anatin'izay zavatra izay anisan'ny fiaraha-miasan'ny commune urbaine Antananarivo sy ny arrondissement io le fitsirihana an'ireo hoe iza reo olona any anelakela trano manangana foto-dravitrasa ny arrondissement zany mijery an'izay
jery an'izay raha izy. misy olona koa olotsotra manana loharam-baovao menanareo dia afaka Mety tsara mihitsy zay ny ataonay hoe signalement ny ataonay anaran'zay anarana zay zavatra teneninao zay hoe mampandre ny commune urbaine Antananarivo izahay na mampandre ny arrondissement izahay fa misy zavatra ohatran'izao mitranga atsy ambadika atsy amin'izay fotoan'izay midiny fotony commune dia manaraka n'le procédure rehetrarehetra le voatanisako teo aloha teo. eny ary mahafinaritra zany resadresaka zany efa madivadiva ifarana ihany sady ny fotoana fa inona moa zany zao mbola tokony horesahana ao anatin'izay rehetra izay ny ana teo angamba tiako amafisina kely le resaka le hoe fifampitokisana eo ampitondra sy ny vahoaka satria zava-dehibe zay ny fanontaniana mety mbola tsy voavaly teo koa dia le hoe le volalohan'ny olona reny misy tokoa ve le tamberina ndraikitra satria karazany hoe etra ihany reny volaloha miditra manahoana ny tamberina ndraikitra mba tena tonga tsara any amin'ny tokony ho izy ve reny voly reny. Apetrakitsika tsara aloha rehefa miresakitsika zany raha-panjakana dia voalohany anatin'io misy natao conscience collective zany hoe fahatongavan-tsaina fahobe. Inona moa le fahatongavan-tsaina fahobe? Ny mpitatana na mpitondra manatanteraka ny andraikiny zay ny atao hoe tamberina ndraikitra. Ny hoentina dia manatanteraka ny adidiny. Inona ny adidiny? Mandony etrana izy ary manajy izy ny fananany ombonana, mikajy izy ny fananany ombonana. Zay zavatra izay mifameno no mapetraka amin'ny fampitokisana. Zay le capital confiance dia davina eo amin'ny mpitondra sy ny hoentina. Ary indra zany io. Inona ny zavatra misy nefa mazany? Le olona zay ao anatin'le hoentina efa tsy manaja an'le foto-drafitrasa, tsy mikajy an'le foto-drafitrasa, nefa koa izy tsy mandohetra. Efa fahotana mafaty zany zay. Ny mpitondra zany atao efa sepotra mikarakara ny kely eo an-tanany manodina ahafahana manatanteraka ny filan'ireo mila raraha amin'ireo. Rehefa tsy soavaly nefa ny etahitantsika dia maikitsika ny ametsiny. Ka eto zany ny fanentanana androany ho apetraka ao amintsika mpanaraka ny fandaran'ity dia le hoe ahoana tokony olom-pirenentsika. Ny olom-pirenena zany dia mandray andraikitra. Ohatran'le kato eo zany zao misy andresantsika hoe raha misy olona manao trano tsy ara-dalàna na misy manao zavatra tsy ara-dalàna, mananjo ianao manao le signalement mampafantatra ny commune ianao. Mananjo koa anao ametraka fitarainana manao doléance ianao. Dia anjaranay commune mandray ny anjara tandrifinay. Ary raha ho azy olona efa makeo aminay amin'izao fotoana izao dia tsy miandrely zay amin'ireny fitarainana sy fampafantarana ny amin'ny commune ireny satria raha vao taratara kely ianao raha androany le olona ny tonga eo dinga hoe fanondrenana ny atao afaka roa andro efa zavatra hafa nitana amin'le toerana. Zany ny zavatra misy satria misy olona zany efa manam-pahaizana amina zavatra tsy ara-dalàna mihitsy. Dia aingana be izy zavatra eo dia efa miova. Dia zay tanao le toe-tsaina maha olom-pirenena zany tsy ao amin'le olona. Ahoana moa ny ahafantarana hoe ty trano ty manana autorisation de permis de construction. Ny ahafantarana hoe ny trano anankiray manana n'le ataontsika hoe permis de construire dia misy laharana, misy numéro zay izy iny dia iny apetraka eo amin'le fandroenana. Tsy maintsy apetraka iny eo amin'le fandroenana ary niza mandalo eo dia afaka makasary an'iny dia manome commune hoe misy zavatra mitsangana ato dia ity ny laharana. Indraindray misy olona manao kifetsifetsy misy foana. Hafa ny laharana apetrany eo zay laharana soratsoratany hitany atary ambadika atary dia iny ny batainy makeo. Ohatra hoe le fandroenana teo Kady fotsy fa iny apetrany any Anosy be. Rehefa jerena izy eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo tsy mifankahazo ny resaka amin'izay fotoana izay midina ihany commune urbaine Antananarivo dia miditra amin'le fanasaziana araka le teneniko teo aloha teo ihany. Eny ary meko 2 minitra avy ianareo tondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy moa zany zay manaraka antsika eto Antananarivo renivohitra satria izay ny voaresaka amin'ity fandaharana ity inona ny mba hafatra apetraka reo zany ao anatin'izay alohan'izay aloha fanontaniako manahoana ny fabetsaka ve ny malagasy mangataka an'izay manara-dalàna izay eo aminareo amin'izao fotoana izao amin'ny fitaliavanareo sa manahoana koa ny teratany vahiny izay manangana be dia be eto amintsika mahita karantsika mahita sinoa tsika mahita inona be horirika zany hitantsika fa tena misy mitsangana tapoka tsy dia tonga dia tsena ngeza be sy ny sisa. Marina tokoa zany betsaka tsy vitsy fa tena betsaka ny malagasy na karana na frantsay manara-dalàna
ary io tsy ny commune urbaine Antananarivo irery ihany no manome an'ilay ataontsika hoe permis de construire fa ao anatiny ihany koa ny aménagement du territoire satria rehefa mihoatra ny 10 metatra toradroa ny velaran'ny plancher dia alefany amin'ny aménagement du territoire latsak'izay zany latsak'izay no anjaran'ny commune fa ny mihoatra an'izay anjara ministère tsy vitsy fa tena maro ary tena betsaka ny olona efa resy lahatra fa tsy misy afa-tsy ny fidirana amin'ny ara-dalàna rery ihany no vahaolana amin'ny fanajariana ny tanan-dehibe to dia eto afatra zay le antoka e ny azy zany le hoe manana antoka filaminantsaina fitoniana ny olona ray manara-dalàna ka ny afatra zany apetraka androany dia mametraka hoe araka ny fitaliavana misy any tenako ny fandrindrana ny tanan-dehibe zay dia tsotra zany zavatra apetraka hoe arao ny fepetra apetraky ny commune amin'ny lafiny rehetra io ohatra ny fanariana fako dia efa misy ora miala ao atokantrano ny fako tsy misy manary fako amin'ny ataondro raha tsy manomboka amin'ny 7 arivo dia arahana fotsiny zay dia tonga indray mipaka fako rehefa ariva mandeha manala ny anaty baka io mandeha manary any amin'ny toerana anasonana ireny fako reny rehefa voady zay dia milamina io tanàna io ho atsika mpanarinary fako eraky ny tanàna na olon-tsotra na automobile na mpivarotra oka ny fakotsika araky ny CMS zay miboky ny tanàna zany natao hoe baibolin'ny tanàna Antananarivo zay tokony ho ajain'ny rehetrarehetra io dia tokony ho an'ny mpivarotra tokony manana sobika sikifafo eo aminazy ary manadio ny tandrify anazy dia atao zay fepetra zay dia tsy misy sazy miatra aminao io ho an'ny rehetra zany misy an'izay daholo rehefa tsy mandoto ianao dia efa mpanadio ianao zay zava-dehibe ny faharoa apetraka reo fananana ambony atsika ireo volatsika ireo be da be manadino an'izany misy mangalatra izy ireny misy manimby izy ireny jereo zao ka eo anosy ireo le fefy tsara be ireo hatramin'ny jiro dia angalarina tsirairay dia alaina ampitehana le fefy azotsika ilay izy dia hoe commune ve sanatria tsy te hahita zavatra tsara ozytsika fa itsika mponina sy ireo olona efa tsy valahara ireo le tena tsy valahara araka le tena fitenenana no lasa manana toetra manimba an'ilay zavatra efa mba tsara maromaro re foto-javatra tsika ombonan'ireo izy amondy anao ndray tsy maintsy amoaka vola ndray zany commune dia anamboatra ndreny efa tokony efa ndia avitana zavatra hafa ireo lalatsika efa manamboatra zao commune am'ireo lalana am'izao fotoana zao tena miezaka mihitsy satria hitsahatra ny orana dia tsy maintsy enjehantsika efa nanao zay tany aloha nanamboatra ny tatatra miena ny fiakaran'ny rano dia mba miezaka ndray zany zao dia anao an'ireo rehetrrehetra zay zavatra tokony tafita le volana efa tsy maintsy izy zarena indray dia anamboarana ny fihevikely sy ny zavatra pitiantsika maro samihafa zay fahatongava-tsainy zay zany zavatra tena mila ny tananay ato anatin'ny commune io etra io re tompoko nietratsika nietra trano aloavy nietranao aza miandre taniny ianao satria fantatrao anao fa mipetraka amin'ny toerana ato anatin'ny tanàna io dia aloavy le etratsika satria io etratsika io nafahana miasa zava-dehibe zany ary rehefa misy zavatra mampiaya amin'ny fandoava-ketra dia manatona ozy zay any amin'ny lapan'ny tanàna misokatra amin'ny vavahady eo tsy misy voasakana miditso amin'io lapy io fa miteny mazava ianao zany dia ho atsy amin'izao nandeha ho ary amin'izao dia misy miteny eo mety ho polisy mety olotsotra hoe andana makary fa atsy ny responsable an'izany dia matongava mandray olona tsara anao mandray olona tsara ao raha makao mibrok zao dia milahatra ny olona makao tsy tsy asiana sakana za ny olona zany raha voasakananao izy manatona brao dia tsy mazoto izy fa tsisy tsy mandeha misakafo raha za manokana raha tsy voaray daholo ny olona efa tonga eo satria niala tany an-trano izy tamin'ny sifa mety no filarana dia mety tara vao voaray dia aloha izy raisana aloha raha ao aminay tsisy olona zany ao ka hoe tsy voaray ka misokatra ny avatra petraka zay zany ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy biby fampitahorana araka ny teny talenamako teo fa misokatra ho anrehetra ary ny any apetrako arao ny fepetra arao ny fitsipika arao ny lalàna sora to taleny fanajaria teny fohy de fohy tsika reto dia eritreretina foana fa atsona amin'ilay atao hoe citoyen responsable zany hoe mandray andraikitra tsika na dia ny fitenenana fotsiny aza eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo fa misy tranga mampiaya eny anivon'ny fiarahamonina dia efa fandraisana andraikitra zany ary tonga dia atao mazava tsara eo amin'ny commune urbaine Antananarivo riana farany ambany varavarana laharana fa 512 irery ihany no mikarakara ny fahazahoan-dalana fandroenana eto anivon'ny tanàna Antananarivo raha misy olona milaza koatran'izay any ambadika any tsy izy izy zay tsy izy izy zay eny are akasana be deaibe ny talemy rahalahy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nitondra an'izay resadresaka izay mialatsiny fa mamety hoe mahitsy be ny fanontaniako satria tena zany iaina ny anivon'ny fiarahamonina eny
ary ao anatin'izay betsaka ny afatra tsy fantatro ina moa zany angalarana an'le fefeo amin'ny eo amin'ny ranonanosy io fa maninona hoe anaovana tranon'akoho ve ny akoho alefaso amin'ny tranonanosy fa tsy maninona ao amin'ny ranonanosy de efa voafefy tsara izy raha zay tena ilaina na ihany koa hoe eo akoho le hoe misy ny olona tsy mifidy mihaja be sy ny sisa ny andalana de arina mosoara jeté arina ny fako nefa ny pôzy amin'io pilopilotra tsara zany rehetrarehetra zany fanabeazantsika eto amin'ny fandaharana tsy viteny so raha tsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany